Ravina malala mpifaliana mandrakariva nazontsika miona toy izao mihain'ny tenin'Andriamanitra. Afantarantsika ny sitrapony koa ary ho sakafom-panahintsika ny amofinaina omeny tompontsika. Ho aminareo mandrakariva ny fahasoavany, ho aminareo hatrany ny famindram-pony, ary hirotsaka aminareo ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Talata 3 Jolay 2022 imanjena antsika ny lohevitra manao hoe miara-mandeha amin'ny tompon-Andriamanitra aho. Andeha riavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Arove ao Andriamanitra fa mialoka aminao aho. Hoy izao ny amin'ny Jehovah, tompoka ianao, tsy misy soa ananako azo arina aminao. Ny amin'ny olona masina ambony tany, ireo ny olona tsara laza izay sitrako indrindra. Ho be ny fahoriana izay manova n'Andriamanitra hatakalo ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanaty-zahidinao, ary tsy mba ho tonoany molotro ny anarany. Jehovah ny anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra io, Andriamanitra marina ianao, ary tsy misy manakana anao hanao izany noho ny herinao sy ny asanao. Mahatsiaro sy mitsinjo ary mamonjy sy miaro anay koa ianao ary tsapanay izany ny amin'ireo fahasoavana rotsaka aminay isan'andro. Misaotra anao izay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay, fa afaka mivelona amin'ny finoananao, ary afaka mijoro vavim-belinao koa ny amin'izany, ny amin'ny faharenesanay ny teninao toy izao. Midera sy mankalaza anao ary izay Tompo, emame voninahary sy anaranao masina, fa mendrika ho anao indrindra izany. Tompo, mpanoty izahay, be ny fahatsoana ataonay, koa mifona aminao, mamela ny heloka mamindra fo aminay. Fa namasonao, midira ty anatinay raha isiany sy andray ny afatra tsara avy amofinainy izay. Akaizanay miaina izany, anananay ny fitasiana. Mitenena Tompo fa vonin-kenanao izahay, aminaran'i Jesosy Kristy, mpanavitra anay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity unité riavana dia hitanao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina. Kolosianina 2 ny 1-4 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary izany lazaiko fa ndrao hisy ampahadiso-hevitra anareo amin'ny teny toa marina. Fa na dia tsy manarika anareo amin'ny nofa azaho, dia manarika anareo ihany amin'ny fanahy, ka amin'ny faly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an'i Kristy. Koa tahaka nandraisanao an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehanao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy eo aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavana malala, ao aminao trano ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika, amin'ny alalan'ny teny zomeny antsika, fiainana ho antsika. Nofinaina novakina tamintsika teo riavana ny epistily nosoratan'i Paoly an'ny Kolosianina 2:4-7 dia nilazan'ny Paoly ny kristianina tao Kolosia mba haritra amin'ny fampianarana ny mena azy
malona ny mpampianatra sandoka. Be ry havana ny olona nandray an'i Kristy, koa ny olona mandray an'i Jesosy Kristy dia miaro ny tenany amin'ny fitaka. Hoy ny 9 teo manao hoe: ary izany no lazaiko fandrao hisy hampadio sy hevitra anareo amin'ny teny toamarina. Mampitandrina ry havana tamin'ny fitaka ataon'ny mpampianatra sandoka Paoly apôstôly, fitaomana amin'ny finonom-poana, lahateny mandresy lahatra sy toamarina saingy tsy araka an'i Kristy. Mpampianatra sandoka izay manome lanja ny fahalalana ambony noho ny finoana sy ny fampianaran'i Kristy. Manoloana izany dia mila mitandrina ny mpino kristiana manoloan'ireo olona izay mahay mandahan-teny sy mandresy lahatra fa misy amin'izy ireny tsy araka an'i Kristy. Tsarovana hatrany kosa fa Jesosy Kristy havana ny zava-miafin'Andriamanitra. Jesosy Kristy no planin'Andriamanitra. Jesosy Kristy no famonjen'Andriamanitra, fa tsy ny fahalalana sy ny ezaka ataon'ny olombelona. Ka noho izany miarova tena amin'izany ho araka izay ambaran'i Paoly eto. Ny olona efa nandray an'i Kristy koa ry havana dia izao mitana ny fampianarana nomena azy. Toy ny 7: toy ny efa nampianaranareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Taomina hamaka tsara sy orina mafy ary tafatoetra amin'ny finoana ry havana ny kristianina, ny amin'ny fampianarana izay nataon'i Paoly apôstôly. Ny kristianisma tsy finoana fotsiny ihany fa zao fiainana ihany koa. Ka tokony hita tsikelikely eo amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro izany finoana kristianina izany. Ary avy amin'Andriamanitra izany fitomboana amin'ny fiainana kristianina izany. Rehefa naray ny fampianarana araka an'i Kristy ny olona dia tokony hitombo ao anatiny izany mba ahafahany mitoetra amin'ny finoana an'i Kristy. Ary efa tafatoetra amin'i Kristy ny olona dia feno fisaoran'Andriamanitra ny fiainany noho ny fahasoavana ny raisiny tao amin'i Kristy. Koa tomoera tsara amin'ny fampianarana araka an'i Kristy. Azo idinina hevitra izany fa zao mino fotsiny ihany. Saina izany ry havana, mba ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny hamofinaina ny meno ao anay izay milaza fa ny olona nandray an'i Jesosy Kristy dia miaro ny teniny amin'ny fitaka sy mitana ny fampianarana ny meno azy tokoa ary tokony haharitra amin'ny fahamarinana izany. Vavaka aminao izay ny amin'ny asa nomena ao anay velomanay, hamelomanay ny ankonana menao, koa hampandresio sy harovo mandrakarivo izay Tompo. Malona ny asa tanana ataonay, ny asa tena ataonay, mety orinasa ihany koa, na ataonay amin'ny fifandraisana amin'ireo mpampiasa anay. Tompo, meo asa ireo mitady izany. Tompo, mivavaka aminao izay ho andreo marary mila ny vavakay. Ianao no fanantenanay, anatsotra ny tananao, anala ny esitra rehetrarehetra. Atoa ny asa fitsaboana, ataonjao ireo azony manjo, ampinono ireo mareo fikolona sy sahirana, mba ho ampinao amin'ny zavatra rehetra. Mitahianay amin'ny hazakazaka ataonay, ka ampaherezanao anay amin'izay atao sy ny fikasana tsara rehetra. Ny fianarana izay atao sy ataon'ireo zanakay, fitaizana ataonay. Tompo, vonjeo ny firenenay, eny avotsy izay, naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay vavahanay, no angatanay izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianaranay koa manao hoe: rahanay eo izay any an-danitra, ao masinana eny ianaranao, mitonga ny eny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo ny anio izanona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha isan'ny finoana ry havana nanjodrana toro Jesosy Kristy ao anao. Enga anie Jesosy Kristy tompontsika sy ilay Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka meantsika fampinoana mandrakizay, fanantenana tsara amin'ny alalan'ny fahasoavana, ampionana ny fonareo sy ampahery anareo anao izay tsara rehetra na amin'ny asa na amin'ny teny. Amen. Deo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.